Be ireo tanora nalahelo ary tsy vitsy ny latsa-dranomaso raha vantany vao nahita ity zavatra navoakan'ny l'Express de Madagascar ity. Ny zavatra izay navoakan'ny l'Express de Madagascar moa dia ny hoe mety hiakatra R4,400 ny vidin'ny labiera be manomboka amin'ny alatsinainy. Efa nampahafantatra fa hampiakatra ny vidin'ny labiera be sahady ireo mpivarotra zava-pisotro dia mbola tsy voatanterahana anio aza ny fandaninana tsia ny volavolan-dalàna mahakasika ny vola eny amin'ny lapany antirimiera ampirenena mety hanomboka alatsinainy zao no hihatra io fiakarana io raha tsy misy ny fiovana. R400 izy teo aloha dia ho lasa R400 indray izany. Tompoko vavy izy tompoko lahy mialohany herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika moa dia mbola toy ny mahazatra foana abone vetivety ny chaîne-natsika ary asio j'aime ny video aza adinona ihany koa ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Fenona fankasitrahana mo ianareo rehetra izay ny abone ny chaîne fa drakidraky ny nampotaka avy hatrany tonga dia vavany isika. Any betroka no hanombohantsika ny filazana ny zavamisy amampolo ireo olona namoiny ainy. Vokatry ny loza mpifamoivoizana ny hatra tamin'ny karandalana nitondra olona manodidina ny 90 teo no eo ny omaly hariva. Fiarabe fitateram-bahoaka any Transmahefa avy any Amboasary ho any Ilaka ka no lasa ny ranotrambo teo amin'ny tetezana mivoaka any tanànany Betroka ny omaly hariva. Difotry ny rano tanteraka ilay fiara ka maro ireo olona tsy natsiaro tena sempotry ny rano no nentiny mpamonjy vona. Andrasana ny vaovao ofisialy mahakasika ny fivoarany ity vaovao ity. Izany moa ny trangana nampalahelo izay niseho tany Betroka koa dia zaraiko aminareo rehetra malagasy pray tanindrazana amiko. Rehefa voaresaka atsika sy voalazantsika moa ny mikasika aniny trangana nampalahelo izay niseho tany Betroka iny ndeha ary sika hilaza ny zavatra hafa indray. Roa lahy no tratrany zandarina mboly rongony tany Tsararano Ibitiny 4 septambra 2024 lasa teo. Rehefa natao fisavanany trano fieran'izy ireo dia nahitana basilava vita tanana sy bala 4 ihany koa. Tsy latsaky ny zato mahery ny fototra rongony tratra tamin'ny io fotoana io. Hitansika amin'ny reto sary ireto moa ny sary fanehoanany amin'ny zany tranga izay niseho tany Tsararano izany. Hajanonantsika hatreo ihany koa ny resaka mikasika aniny resan'ny rongony iny fandeha ary sika hiresaka kely ny mikasika an'ity Ramatoa Ramanantsoa Harilala ity. Anisan'ny nahafaly ny maro ary nampiorakoraka ny maro moa ny zavatra izay nolazainy ity Ramatoa ity. Harilala Ramanantsoa tetikasa goavana ao anatin'ny vinantsika ny parkina Aetazy eto Antaninarenina. Hatao izany zavatra izany satria hamahy ny olany tsy fisiany toeram-piantsonana sy hanamaivana ny fahasahiranany mponina amin'ny fitadiavana fiantsonana eto Antaninarenina sy ny manodidina izany. Hoy hafatra izay nataony ity Ramanantsoa Harilala ilay kandida ho fidina ben'ny tanàna ao Antananarivo ity. Ary anisan'ny zavatra izay nampahafantariny ity Ramatoa ity ny hoe raha 70 no fiara afaka miantsona eto ankehitriny dia afaka handray fiara 700 rehefa vita ny tetikasa. Apetraka atsika ny fanamby ary tsy maintsy tanteraka mba hananantsika tanàna mandroso sy milamina. Hoy hafatra ity Ramatoa kandida ny ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ity. Raha vantany ny teny sy nampahafantatra anio mo ity Ramatoa Harilala ity dia naneho ny hevin'ny mpanao gazety anankiray izay mitondra anarana hoe Fernand Selony hoe efa nampanantena fotodrafitrasa toy io ny ben'ny tanàna teo aloha. Tsy iza moa izany fa Andriamatoa Nena Andriantsitohena tamin'ny taona 2012 nefa tsy hita izany fampanantenana izay nataony izany fa ity mampanantena koa i Ramatoa ity dia andrasana ny mety hatanteraka izany na tsia. Hoy ny fanehoan-kevitra izay nataony Fernand Selony ny tao anatin'ny kontiny. Rehefa voaresaka atsika sy voalazantsika ihany koa ny mikasika aniny Ramatoa Harilala Ramanantsoa iny ndeha ary sika hijery kely ity loharanom-baovao izay navoakany Cool TV ity. Nahemotry ny banky iraisam-pirenena ihany koa
ny fanomezana ny tohana arabolan'ny Madagasikara izay mitentina zato tapitrisa dolara. Voalaza fa tsy nafeny ny fipetrahana takihany ny gouvernemanta malagasy ka antony izao fanapahan-kevitra izao. Ny dingana famohana ity vola ity izay tokony efa ho vita tamin'ny volana septambra lasa teo mialohana hamohana azy amin'ny volana desambra ho avy io, nefa izao nahimotry ny banky iraisam-pirenena amin'ny farany telo volana voalohany taona 2024 zao ihany. Tsy ahivina fa efa nahimotry ny FMI amin'ny febroary 2024 ny famohana ny vola 300 tapitrisa dolara anjaran'ny Madagasikara amin'ny fifanarahana facilité élargie de crédit sy facilité pour la résilience et la durabilité ny FMI nohony tsy fanajana ny fampanantenana nataon'ny gouvernemanta natao tao anatin'ny lettre d'intention nalefan'ny Saint Christian tany amin'ny Kristalina tale général ny FMI izay nosoniavin'ny ministry ny toekarena sy ny vola mikasika ny fanafoanana ny famerenana ny vidintsoloka sy ny fametrahana ny vidintsoloka araka ny tokony ho izy. Hiresaka kely indray mikasika any Ramatoa Mialy Rajoelina isika ilay vady andefomandry ny filohan'ny Republika Andry Rajoelina. Raha nanomboka nirotsaka antsehatra tamin'ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalasy mahavavy aho 5 taona lasa izay dia ny brigade féminine de proximité no anisan'ny vondrona voalohany niara-niasa ankaiky tamiko hoy Mialy Rajoelina nanambara izany fanambarana izany tao anatin'ny pejiny. Ary tamin'io ihany koa no nilazany Mialy Rajoelina hoe mitovy ny tanjonay dia ny ady amin'ny herisetra sy ny fanampiana ireo misedra ny tsirariny eo anivon'ny fiarahamonina, manao fanentanana mandray fitorohana sy ny fitarenana ary mitondra izany eny amin'ny sampandraraha mifanaraka amin'izany. Noho ny farany moa dia naneho ny fisaorana sy fankatelemana moa ity Ramatoa Mialy Rajoelina ity ny hoe maneho fisaorana ny vehivavy rehetra ao amin'ny BFP aho noho ny fanolorantena sy ny herim-pon'izy ireo tsirairay avy. Izany moa ny fanambarana izay nataony ity Mialy Rajoelina ilay vady andefomandry ny filoha Andry Rajoelina ity ny tao anatin'ny pejiny koa dia mahafaly anay ny mizara izany aminareo rehetra mpanaraka an'ity chaîne ity. Rehefa voalazantsika sy voaresaka antsika moa ny mikasika an'iny Ramatoa Mialy Rajoelina iny ndeha resika hiresaka kely ny mikasika an'ity Ramatoa ity. Ity Ramatoa hitantsika amin'ny sary ity moa dia na tsy tononona ny anarany efa iaraha mahafantatra ary efa iaraha mahalala ihany koa satria tsy misy tsy mahafantatra ity Ramatoa ity. Anisan'ny Ramatoa izay tena malaza ao a Madagasikara ary anisan'ny Ramatoa izay tena be mpankafy sy be mpahafantatra araka izay nolazaiko teo. Toy izao moa ny hafatra izay nambarany ity Ramatoa ity. Ireo olona malemy dia mamaly faty fa ireo olona mahery kosa dia mamela heloka na hoe mamela fa ny olon-tsambatra dia manadino. Nindramiko kely io fiteny io hoy ity Ramatoa ity. Nahita jojob ahomaly dia hoy izy mantso hoe izao moa isika votafaresaka fa tsy adiniko ny tsara rehetra nataonao ahy dia izaho koa ny teny azy fa mijanona ho mpankafy ny kanto ataony foana aho dia izay hoy ity Ramatoa ity. Noho ny farany moa dia nankasitraka any mpanakanto jojob izy ny hoe mankasitraka zokibe jojob fa nafinaritra ny fotoana omaly. Tompoko vavy sy tompoko lahy izay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia manome fisaorana sy fakasitrahana ho anareo rehetra na vitany hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay ato misesesy tsy mijanona tsy anky ato. Zay fa tsy halavy anay ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy.